pejim-baovao hafa tanteraka no anizantsika ny vaovao zao alina izao. Mitoetrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ireo asa fampiororona. Manodidina izay indrindra dia nisy ny fanofanana izay nomena ireo zandary. Andiany faharoa izao nahazo fanofanana izao izay nahitana zandary miisa 520. Zandary miisa 220 mianadahy indray no nahazo fiofanana manokana amin'ny fitsiriana momba ny famotsim-bola sy ny famatsiana ny asa fampiororona nandritry ny 4 andro. Fiofanana izay ahafahan'ny zandary mandray andraikitra ary mitily ity karazana eloka behivavy iray ity ao anatin'ny fanadihadiana na ny famotorana izay ataony. Ny fifambizarana vaovao sy ny fifamenoana eo amin'ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ny asa fampiororona no antom-pisiana izao fampiofanana izao raha ny nambarany télé générale ny Samy Fina. Fanamafisana fiaraha-miasa satria amma sampandrara mpitrandraka vaovaon'ny Samy Fina zany hoe ataontsika service de renseignement financier dia mijanona zany eo amin'ny fitrandrahana vaovao no anjara asany. Rehefa hita fa masaka zany hoe ahita ambokany zany le fikarohana sy fitrandrahana vaovao dia tsy maintsy avadika ho atota taratasy fanenjena fantikan-dalàna iny fanomezam-baovao ataon'ny Samy Fina iny ka ny mpitandro filaminana isan'izay zany ny gendarmerie-pirenena no manana an'izay andraikitra izay. Dikan'izany rehefa te hahita vokatra isika eo amin'ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana ny fampiororona dia tsy maintsy mitovy ny fahafantarana sy ny fifehezana an'izay taranja izay. Tsy sanatria hoe tsy mahafehy an'izay kory ny aty amin'ny gendarmerie-pirenena na ny eo amin'ny Samy Fina fa ny fiofanana ohatran'izao zany no ahafahana mandrindra ny fomba fiasa. Andiany faharoa amin'ireo zandary nahazo fampiofanana manokana ireto nivoaka androany teny amin'ny Tobra Tsimandravy ireto. Iparitaka manerana ny Madagasikara izy 520 mianadahy.